Quando si vede già i popolari. Infatti, a parte essere
Miarahaba-tsika rehetra ampianaran'i Jesosy. Tomety izay androany a, izara an' Jesosy Kristy amintsika tsirairay avy. Tsy hoe kory tsy manana an' Jesosy ty, samy manana an' Jesosy tsika tompontsika. Fa ny tianay izany a, dia mbola hitondra teny mamy, hitondra zava-tsoa avy amin'ny tompontsika androany. Ary isaorana azy ny fotoana androany satria fatatsika fa raha any amin'ny toeran-kafana ny famonina kristianina, enjena ny kristianina, finoana ny kristianina. Nefa tsika eto a mahazo tombony satria afaka midera an' Jesosy akahalalana, afaka midera an' Jesosy amin'fotsika rehetra, naizanaiza misy atsika, tsisy manenjika, tsisy manatsikely, ka isaorana ny tompony zavatra rehetra. Izany ny nataonay androany anomboanay ny fampisehoana ataonay androany, gloire à Dieu, isaorana ny tompony zavatra rehetra. Misaotra. Bye.
Convido mais uma das seguintes já ali, anak baik, saya teman pada sana, dibuka, tot, inform, sampai punya kisi tot, informasi inform. Dia pada masa yang nak pilih itu selalu, aguas, dalam nafsnya, di dia kedua dia sebut nafsnya, so itu adalah
Rehefa manoloana tsy rehetra zany ny komanda FPA-ma avy eo velona. Zareo zany dia ao amin'ny fiangonana Otamalisy miangona rehefa laly. Ka izay lala ihany koa satria faly mazay an-jareo zany eto ary misaotanareo atao-tsahira anankitelo ihany koa amin'izany dia afaka mampisira voalohany ianareo. Hira voalohany eo an-tolotsay ho anareo zany lecture lohateny hoe entre tes mains. Le premier chant que nous allons interpréter s'intitule Entre tes mains. Si nous sommes tous ici présents à cet instant, eh bien c'est pas à cause de nos forces, c'est pas à cause de nos intelligences, notre intelligence, c'est parce que Dieu l'a voulu. Alors, pour tout ce qui s'est passé jusqu'à cet instant, et pour ce qui est à partir de maintenant pour le futur, nous remettons notre vie, tout ce qui nous arrive, entre les mains du Seigneur. C'est bien la preuve que Jésus nous aime, le Seigneur nous aime. Entre tes mains.
Evento manualissimento daí, no qual a Electa, até vencendo a eles Paris, dizia, que era de Matis, vencendo, sabe, o que aconteceu, anunciou na tempo, na demanda, que se agora, se vai decidir, quando o sol de sol, ira, o dual, se vai decidir.
Tsy misy roplanina tokoa tondratsika ny danitra. Izany mahatonga ny fiangonana hetsika mafy mba hilasa amin'ny olona fa Jesosy Kristy ihany lalana fahamarinana ary fiainana. Noho izany ny fiangonana Adventista Malagasy izay soloinay tena eto dia faly mampandre-atsika fa hisy conférence izay karakaraina eto Cachan manomboka amin'ny 15 ny volana Aprily ho avy izao hatramin'ny 12 volana Aprily ho avy izao. Ny mpitondra ny hafatra dia pastora Razafiavi Davidson, pastora avy any Kenya. Ny toerana moa dia eo Cachan, tsy lavitra ny RER-ny Anio. Lohahevitra 410 no zarainy amin'izany. Fanambarana azo antoka dia izao. Ireo lohahevitra 410 ireo dia milasa zavatra anankiray ihany. Sakany la largeur, dia lavany la longueur, dia laliny la profondeur, ary haviny la hauteur ny fitiavan'i Kristy. Ny sakany la largeur dia Kristy tia nampanankarena tahaka ny Zakaiosy na mahantra tahaka ilay mpangataka. Jesosy Kristy tia na salama ianao na marary ianao. Na lava ny fitiavan'i Kristy, la longueur, na dia nandany Kristy ary Petera dia tsy mijanona teo amin'ny fandavan'ny Petera ny fitiavan'i Kristy
fa mbola dia azy tao aoriana ny fandavany petera. Ny fitiavan'i Kristy dia omaly anio ary mandrakizay. Ialala ny fitiavan'i Kristy na profondeur. Na dia vehivavy mpijangajanga, na dia mpamoretra mpangalatra aza, dia lalina zany fitiavan'i Kristy. Ty olona tahaka an'izany, olona mamitaka, olona mataika, zany lalina fitiavan'i Kristy. Noho izany sakany la jeune, ialavany longueur, sy ialalany profondeur amin'ny fitiavan'i Kristy. Dia avo na hauteur, avo ny fitiavan'i Kristy. Noho izany, dia andalo eny amintsika, ny olona izay voafidy, izara antsika io flyer fikasika ny conférence io. Donc je demande aux jeunes de distribuer donc les flyers pour cette conférence. Isika rehetra izay eto, izay tsy miandry planina fa miandry an' Jesosy Kristy, dia saina tsirairay avy amin'ny conférence io. Dia izao, tsy anankiray ihany no raisitsika amin'ny fanasana, fa raha manana namana isika izay mangatsika ara-panahy, raha manana namana isika noho ny fiainana dia nanadino an'Andriamanitra. Raha manana namana isika noho ny fiainana dia tsy manana ny toerany, tsy manana ny toerany intsony Andriamanitra, dia azao avy amin'ny conférence io. Fa miantso atsika, miantso namatsika, miantso ny afatsika, miantso ny raitsika, miantso ny renitsika, ny rahavavitsika, ny anadahtsika, Andriamanitra. Zao dia leko any ravady any fitenenana, satria ny zanatsika torohafana dia anisany izay tiany Jesosy Kristy hiaraka amintsika. Ka noho izany dia manana programa manokana ihany koa ny ankizy tsy adintsika amin'ny fotoana io. Ka dia omeko azy izay tompona ndraiky izany ny fitenenana. Tsy adintsika ny ankizy amin'izany asa fitoriana lehibe izany. Fantatritsika fa amin'izao vaninandro misy antsika izao dia betsaka ny misarika ny sain'ny ankizy lavitra n'Andriamanitra, ary ilaitsika ny mampianatra azy ireo ny fitiavan'Andriamanitra. Koa mandritra ny conférencen'ny lehibe, misy koa conférence manokana natao ho an'ny ankizy izay ny olona Eveline Lozano mitondra ny loha-hevitra. Fantatrareo fa ny ankizy izany hoe ankizy resany eto dia ny ankizy latsaky ny fotoana, satria mihoatra amin'izay mety efa afaka manaraka ny conférence lehibe. Ny ankizy be fanontaniana, ary indraindray tsika mety sahirana mihitsy mamaly ny fanontanian'ny ankizy. Dia anisan'ny tanjona amin'izany conférence ny ankizy izany dia manome an'izy ireo valiny amin'izany fanontaniana izany. Ohatra, au fait, pourquoi on existe? Ilain'ny ankizy mahafantatra ny valiny izany fanontaniana izany, ahafahany mitombo avec équilibre amin'ny fiainany, ary indrindra ahafahany mibantsy ny Jesosy mandritra ny fiainany iray manontolo. Koa momba ny famoronana ny loha-hevitra entina ho an'ny ankizy. Dia ny olona Eveline zany mitondra izay teny izay, misy ekipa efa vonona ny karakarany ankizy, satria ariva zany ny oro araka ny hitanareo 18h30 à 19h30 ny sabotsy lahady na 19h30 à 20h30 en semaine, dia efa misy sakafo koa manana ny ankizy. Donc ny programme ny ankizy misy
fampianarana, misy fianaran-kira, misy kilalao, activité manuelle, arakaraka ny taonan'ankizy, dia misy fiaraha-misakafo. Amin'izay mba tsy sahirana antsika ray aman-dreny fa tonga dia vonona ny antoron'ankizy. Dia mianatahana fotsiny dia misoratra anarana amin'ny internet, misy site internet jerentsika ny détail rehetra momba ny conférence, afaka misoratra anaranao ahafahana manao tsara ny activité sy sakafo any ankizy. Dia tongava maro zany miaraka amin'ny ankizy satria hoan'izy ireo koa ny tenin'Andriamanitra. Ny amaranako ny momba ny ankizy dia ny teny izay hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 3:7, teny voalohany hatramin'ny Jaona 4:7 izay manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra toy izao aho dia ny andremezana fa mandeha araka ny fahamarinana amin'izany. Satria ny fitiavan'i Jesosy Kristy dia tsy mba voafetra ny mora, ka raha sanatria isika ka tsy afaka misaky ny hariva amin'ny fito ora sasaka hatramin'ny 8 ora sasaka, dia afaka manaraka ny fandaharana eo am-pandriana isika, na eo ambony seza mandritra ny fisakafoanana na mandritra ny lasesta, ilay fandaharana ny conférence. Ny conférence zany eo alefa en direct sur internet, raha tsy tratrantsika koa ny direct, mbola ho rediffusé. Ka www.fanambarana-azo-antoka.com izay zany ny sity ahafahantsika manaraka ilay fandaraka dia misaotra antsika rehetra. Hiditra eo amin'ny fizarana faharoa isika ka manainga avy hatrany dia EFB hiomana satria zareo no hira voalohany. Raha manaraka izay ataonay zany dia tonga ny hevitra fitiavana. Fitiavana izay katsatsika rehetrarehetra ety amin'ny fiainana ity. Misy ny misy fanantenana, misy ny mamaritra ny fitiavana arak'izay eritreretina. Fa ny tianay ambara ampianarana izao hevitra kosa dia misy ilay tena fitiavana tanteraka izay efa niraina teo tiana be. Fitiavan'Andriamanitra tanteraka dia izany fitiavana izany koa no izay ambara amin'ny hira manaraka izao. Dia ny hira anankiray koa hoe alohan'ny fitiavana dia ô merveilleuse grâce. Izany hoe misy ilay fahasoavan'Andriamanitra sarobidy ary tsara indrindra, nadray koa fahasoavana izay tsy takatry ny saintsika fa ny ahafahantsika mahita azy mahafantatra ny fahasoavan'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra mamela heloka, ilay Andriamanitra tia antsika isanandro isanandro, tsy vidim-bola, tsy misy santany, tsy misy vidiny zany fa omen'Andriamanitra mamaim-poana ary atolotra antsika tsirairay avokoa amin'ny alalan'ny hira izay ho iraina.
Mira fare che non vai a Bayern, mira fare Bayern tutti sul mappo di Riva, Bayern Tinera Malusi, Ferrana Mirza, Dia, Mirene Gemani, Refrain, über Subsistenzen, über ja, das wird mit dem Refrain, der hat
Fotsiny ilay rehefa zany tena mora be mihitsy. Raha ianao no mamindra vera, raha ianao no mino ilay tsy vera, raha ianao no manetry tena tsy mbaty tena fahasambarana hoity. Amintsika ilay mandeha.
On entend. Voilà. Merci. Nous allons continuer notre participation par un chant de reconnaissance et d'engagement envers Dieu. On trouve que c'est vraiment très important de reconnaître ce que le Seigneur Jésus nous fait au quotidien. Parce que même à notre réveil, s'il ne donne pas l'air qu'on respire, on n'est rien. C'est lui, dans ce monde de ténèbres, marcher avec le Seigneur Jésus. On a l'assurance parce que notre protecteur est là. Je dis que c'est un chant d'engagement et de reconnaissance. Imaginons dans la Bible, nous avons l'histoire de Paul et Silas qui ont été emprisonnés et qu'en chantant des chants de louange, Dieu les a affranchis, ils étaient libres. Si aujourd'hui, Dieu nous affranchit, Dieu nous libère sur toute chose qui nous empêche de s'avancer correctement dans sa volonté. Quelle joie! J'ai un petit témoignage à vous donner en ce sens. Il y avait eu un jeune qui travaillait dans une ambassade qui a été emprisonné à mort. C'était vraiment très pénible. Ils ont vécu de calvaire. Mais à un moment donné, nos chemins se sont croisés. Ma famille a tout fait pour aider spirituellement sa famille et pour l'aider spirituellement. C'est quelqu'un qui n'a pas connu Jésus. Mais quand il était libre, il a reçu le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur Jésus, je te donne tout. Je te donne le meilleur de toi. Et moi, je lui ai dit, donne-lui ton cœur. La personne actuellement, il est devenu pasteur. Telle est la chanson qu'on va chanter aujourd'hui. Seigneur Jésus, je te donne tout. L'adorateur que je suis de être libre et d'être à ta porte la vie. Et si aujourd'hui, tu as un problème quelconque, tu as un problème financier, et que demain,
Avec le Seigneur Jésus, nous serons plus que vainqueurs. Si aujourd'hui tu n'as pas reçu encore Jésus, reçois-le pour être ton sauveur. Tu ne seras jamais confondu. Si tu as déjà le Seigneur Jésus, accroche-toi à lui, confie-toi à lui, donne-lui tout, il fera le reste. Je te donne tout. Je te
Alors, la chanson que nous allons interpréter, pour vous l'illustrer, c'est comment dire, en ces temps difficiles, certains nous diront votre Dieu est assez spécial, il est un petit peu bizarre. Il y a toutes sortes de choses qui se passent sur cette terre et qu'est-ce que fait votre Dieu, mais c'est comment? Pourquoi tu crois? Et qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire à cela? On va dire il a toujours été le même, avant, aujourd'hui et demain. Il nous aimera toujours, toujours. Et qu'est-ce que nous devons faire à travers ça? À travers ça, eh bien, nous devons nous dire, nous ne devons jamais douter sur son amour pour nous. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui vous arrive dans la vie, peu importe si vous perdez votre travail, la maladie, etc., etc. Vous allez vous dire que c'est facile pour moi. Non, c'est pas facile. Mais il faut l'expérimenter pour pouvoir leur dire que il sera toujours le même. Même s'il y aura sûrement, même s'il y a des malheurs, il sera toujours le même parce qu'il m'aime et parce qu'il sera. Et nous serons toujours vainqueurs avec lui. C'est la prière.
C'est ce groupe élevé, la petite, à monter, à Haïtien. Que souviens-tu de cet amour inconditionnel? Jésus-Christ était descendu parmi nous afin de nous sauver. Il a fallu que nous aimer Souyan que sur le diable. Deuxième chant, heureusement que tu es là, Jésus, le roi et roi. Le premier, ça sera Samuel Vallée. Le deuxième, Souyan.